Ampanajana sy ampitiavana trano tompoko lasy tompoko avy nisy tiako ny tokantranonao amity ariva ity manasanao ry anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Isan'ny mbola misongadina ihany koa ankehitriny ny mahakasika ny fampihavana am-pirenena andeha ry hidirantsika avy hatrany mahakasika izay. Anisan'ny vinan'ny FFKM ny ampiona ny filoham-pirenena Pernas sy ireo filoham-pirenena efatra amin'ny rahalahy teo aloha izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fampihavana am-pirenena. Tsy azo idivirana ny isin'ny fionana tampon'ny filoham-pirenena 5. Anisan'ny vinan'ny FFKM ny ampionan-databatra boribory ny filoham-panjakana 5. Ny filoham-pirenena Amperinasa Rajonarymampianina miaraka amin'ny filoham-panjakana efatra teo aloha Zafy Albert, Didier Ratsiraka, Marco Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Tafiditra amin'ny firosoana amin'ny fampihavana pirenena ny FFKM dia manomana fotoam-pivavahana iraisam-pinoana raha pito 12 novambra folakandro eny amin'ny FJKM Mahamasina. Raha ny vaovao voaray dia amin'ny fotoana raha pito io no amoahan'ny FFKM ny pitsopitsony mikasika ny fionana tampony io. Raha ny fantatra dia ny 17 sy 18 novambra ho avy izao no amorony soloteny avy amin'ny filoham-panjakana 5 ny avy eo anivon'ny FFKM. Ka io fivoriana io no amaritana miaraka ny fomba hitondrana ny fampihavana pirenena. Ny FFKM izay anisan'ny fampidinika tamin'ny iraky ny SADC izay vao avy namita iraka teto amintsika. Ny SADC izay nilaza tao anaty fanambarana ny zoma teo fa manohana ny fanatontosana ny fampihavana pirenena. Raha tsy aivina ny volana Jolay 2024 ny FFKM dia efa nanomana ny fionan'ny filoham-panjakana teny amin'ny CCI Vato. Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka ary Zafy Albert no nanatrika ny fionana raha toa ka tsy tonga noho n'izy mbola sesitany tany Afrika Atsimo i Marco Ravalomanana. Amin'ity fionana tampony manaraka ity afaka natrika ve i Marco Ravalomanana izay mbola ambenana amin'ny toerana manokana any Antsiranana.